mizara telo mazava tsara ny fanadiadiana ho ataoko aminao eto. Ny voalohany amin'izany dia niteto amin'ny kianjankely ny faharoa dia teny Ambohitsirotra ary ny fahatelo dia teny amin'ny morgue hôpitaly Hasizera. Andro vitsivitsy mialoha dia efa anahelo ny feo fa hanao diabe sy mbola voatondro io na ho an'ny Mahazorivo na ho an'ny Avoloha na ho ny Ambohitsirotra. Tao anatin'ny kabary aloha dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny prime ministre hitantana ny gouvernemanta tetezamita monja roa ndefy zafi-tsy mivalo nanamarika ny tantaran'ny 7 febroary daholo izany. Zava-nisy tamin'ny 7 fevrier roa sivy roa arivo iny sombitsombony nataony namana Ambenitsoa Andriamasarivelo izay sady fonao gazety nopaka sary eto amin'ny télévision malagasy araky ny fahitatsika tamin'ireny annonce tamin'ny TVM ireny zany dia rapitso amin'ny varo alina no tena hoaseho anareo eto mikasika ilidibe teny amin'ny lapana Ambohitsirotra roa taona lasa iny amin'izay sika afaka manaraka tsara ny fandehan-javatra tamin'izany fotoana izany ny tantara dokomantsy mipetraka. Fa mikasika izay fankalazana ny faharoa ny daty ny 7 février 2020 izay dia ny fiadidina amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra mampandre ny be sy ny maro indrindra ireo mampiasa ny lalana fanohy ny fisiany lanonana ofisialy rampitso dia arindra toy izao manaraka izao ny famoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka eny amin'ny faritra Antaninarenina iny. Ambohitsirotra avenue révolution socialiste malagasy manomboka ny alahady androany alina io zany amin'ny varo alina ary mitohy ny andro ny alafinainy 7 février 2020 ka mandra-pahavitan'izany lanonana atao rampitso izany. Tapaka ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny avenue révolution socialiste malagasy noho izany ireo fiara rehetra avy amin'ny lalana Rainy Tsarovy ka iazo any avenue Gabriel Ramanantsoa général dia mamonjy avy amin'ny avenue général Rabe Hevitra sy ny lalana Ratsimilao. Natao lalatokana azo ifanenana ny avenue général Gabriel Ramanantsoa lalana eo anelanelany BV sy ny BOA io sy ny lalana Ratsimilao. Komanantena ny fahatsapatena ny tsirairay avy ary misaotra noho izao fanarahana ny toromarika izao indrindra ho an'izay mampiasa izany lalana izany. Manosy ny ity fampandrenesana ity moa zany lehibe ny sampandrarany fifamoivoizana andrenivohitra Benony Laza Rafanomezantsoa Eritinga. Vadika lafombaovao afa-tanteraka indray isika eo amin'ilay andihana fandaharana vaovao izay azonazaina fa nanositra iny vaovao isaky ny alahady tamin'ny volana janoary manontolo iny ary mbola itoizantsika amin'ireo zavatra nisongadina zavabita tenenivon'ireny faritra ireny ka ny amin'ny mitoraka ity indray dia ny faritra Amoron'Many. Isan'ireo faritra voakilasy ho faharoa la deuxième zone n'Amoron'Many raha ny tany fampandrosoana sy ny resaka toe-karena ananany saingy ankehitriny mametraka fanamby ananana drafim-pandaminana vaovao maharitra eo amin'ny 30 taona iroborobony zany faritra izany. Voafaritra ao avokoa sy Fosikady ireo tanàna vaovao ny fandorenana aram-pizahantany ny faritry ny fambolena sy ny sisa. Fambatsimbola ny rahanay tamin'ny coopération suisse sy ny saha Betleo, ny ministère ny aménagement territoire sy ny décentralisation dia anisan'ny nanampy teo amin'ny lafiny ara-teknika. Io zany natao hoe SRAT régional vita tao anatin'ny tetezamita ary tokany ihany. Ny foara lehibe ny taona lasa no namoahana ny atlasy lehibe mitentina 20 tapitrisa ariary. Eo amin'ny setry ny fampandrosoana amin'ny tanàna indray dia nitanterahana teto Ambositra ihany koa ohatran'ny vitrine fanamboaran-dalana eo amin'ny alalan'ny fampiasana ireo akora misy eto Madagasikara. Marika aloha zany zao fa hoe
mahavita ny vitrine foana na dia atao anatin'ny tetezamita ny eo anivony fitondram-panjakana. Dia faharoa décentralisé na hoe mba misandrahaka taty amin'ny faritra zany ny vitrine de l'entretien routier raha atao Antananarivo izy no natao tamin'ny voalohany teo ary mino fa mbola ito zany ity tetikasa ity. Azo velomana ankehitriny ny famokarana izay spatra iarahana amin'ny jeune chambre internationale misy mihitsy eo tantsa izay mampiasa azy ireny ary vidina amin'ny vidiny mora. Fako zany irakina ambositra zany dia arineto dia ny jeune chambre kosa zany mamadika anazy ho compost dia compost ampiasain'ny tantsa. Eo amin'ny setriny fampianarana ambony najoro ny fitoerana lehibe ny SRAM izay fiara-miasa amin'ny coopérationna frantsay amin'ny alalan'ny MADES. Vola mitentina 3 alina euro no natotona teto ministera maro no mifarimbina teknisianina avolenta injeniera kasika ny tontolo ambanivohitra no betsaka mianatra eto. Misy masongoly zany nomen'ny FAO sy ny coopération japonaise atao aty Moronmania dia ianaran'ny mpianatra eto sady zany mikarakara azy vary an-tanety hoe anampiana ny vary an-drano. Isan'ireo faritra maniry ny iroborobony fiara-miasa ifotony na ny coopération décentralisée ny faritra Moronmania. Atao tanjona ny ahazahoana ny partenariat indray. Misy ny fiaonana atao rivon'ny Association des régions de Madagascar sy ny Association des régions de France ary efa natao zany ny atao hoe fifanolorana ireo foto-taratasy izay mba ahafahana ny atao hoe ifanakalozana izay mety hotraikefa. Eo amin'ny setriny kolontsaina dia mampalaza ny faritra ny Moronmania ny sary sikotra ny asa tanana zafy-maniry isan'ny sompotra iray ivelaran'ny fizahan-tany teo zany amin'iny faritra iny. Fantatra zao fa Prahavavy ny faritra Moronmania sy ny faritra Nalanjorofo nanomboka ny taona lasa iny. Ny taona 14 anko ny voalaza fa iraisan'ireo faritra 12 ny fanometanana tamin'ny fankalazana ny volambetoaka taty Ambositra. Vita ny taona lasa ny kianja manara-penitra fitolomanomby eto Ambositra fa matsimbola isan'ny avy amin'ny FDL avy amin'ny ministera amin'ny fanajaliana amin'ny tany ary tanjona lehibe ny fahavitany ny tontolo-bato ny firaisan-kina izay miakatra eny amin'ny tendrombohitra amin'ny tety. Manampy fizahan-tany izy ity satria misy ny atao hoe point de vue eny atety hitazana aty ary manana ny tantara ny atao hoe vohitra atety izay akaiky ny rovan'Ambositra. Ialana amin'ny ady amin'ny tsy fandepalemana dia novatsiny ONAS et de l'aide groupe lehibe inco amin'izao fotoana izao ny distrika ny Fandrina ary eo amin'izay asandalo zay dia lara-pahamehana ny fifezana izany indrindrindra ao amin'ny distrika n'Ambatofinandrana. Iny mikasika ny fampandrosoana rahajerena vetivety ao amin'ny faritra Moronmania. Fa ny vaovaontsika manaraka indray dia angatana vetivety ivadika amin'ny vaovao any ivelany any. Andro fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny krizy egyptianina ny androany moa zany araky ny fahataritsika azy dia andro alahady. Misy ny lamesa lehibe notanterahana tao Le Caire ary fantatra fa dia miara latabatra avokoa reo mpiara-mombonantoka ireo azazaina fa tompona andraikitra teo amin'ny fihetsiketsehana sy ny izay mety hitarika indray aoriana kely eo hoarantsika rehetrany ny fanotinana mikasika izay vaovao avy any ivelany izay. Lamesa lehibe niarahan'ireo momboan'ny mpisorona nanatontosa ny androany tao Le Caire reny vohitra egyptianina izy ity miara latabatra avokoa na ny filoha lefitra ny Egypte vao avy nitendreny ny filoha Moubaraka Lematu Suleiman Faik na ireo frères musulmans izay fikambanana tsy nahazovana mihitsy ary norarana amin'ny tamin'ny fomba ofisialy tsy isy tao Egypte tsy asa tao nanomboka ny taona 450 sy 100 ankehitriny dia afaka maneneviny indray ity fikambanana ity ireo eliverina rehetra nandray anjara tamin'ity fihetsiketsehana efa ho 13 andro ity. Fionana izay nahafana nampira hevitra indray anainganana ny komity anatanteraka fanavozana lehibe indrindrindra eo amin'ny sehatry ny lalam-panorenana. Tsy manaiky nefa ny filoha lefitra egyptianina ny anaova ny filoha Moubaraka fa mandrapitondrana ny mpanao fihetsiketsehana raha teo mitaky ny ialany ny filoha egyptianina tsy misy atakandro ao Egypta ao. Mito raha teo ny hetsika raha tsy mivaly izao fitakimbahoaka izao
hoy ny fimenimeny ireto olona ireto. Alahady ny andro milamina tanteraka ny tao renivohitra aloha ary miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fiainam-bahoaka toy ny fivarotana sangy mbola tsy mifarana ny fitakian'ny vahoaka ezipsianina. Raha ampitso rahateo dia hitantsika indray fa miditra amin'ny herinandro vaovao ny rehetra mitantsika eo ny mikasika izay. An'iteo izay moa dia mbola misy ny fifandonana eo amin'ny mpanao fetiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'izay vaovao any ivelan'izay ihany any Aostralia tena miaina ao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro tanteraka ihany koa izany firenena Australiana izany amin'izao fotoana izao. Tetsakilany rivodonja izay nahafatesana olona maro sy nasimbana zavatra maro amin'izao fotoana izao indray dia any amin'ny faritra atsimon'ny Australia vokatry ny ahitany maina tsisy rano dia amin'izao fotoana izao iaho misy midory tanety nahamay efa anjatony maro any hektara ireny hazo any antoerana ireny. Verina eto Madagasikara isika nanatanteraka feonam-be ireo mpianatra eny amin'ny ivotirana ambony mianatra eo anivon'ny Centre d'études diplomatiques stratégie ny CEDS tamin'iny faran'ny herinandro ity. Ny sabotsy teo izay ny famotona tetsy nanisana ary ireo andiany rehetra mihitsy moa izany no niaraka tamin'izany. Vaovao fitian'ny Aingo Sorofiniaina. Fifaninanana ara-panatanjahantena sy lalao samihafa no isany nanamarika ny fotoana tetina ny sana. Ny fikambanan'ny mainty milalin'ny CDS no nandrindra izany. Ao anatin'ny fiarahana izay karakarainy ny fandalinana ny diplomatie sy ny takiana na ny CDS Centre d'études diplomatiques stratégiques dia karakarainy indrindra ny fikambanan'ny mainty milaly no nikapiranana androany. Misy zava-baovao koa satria eo isionana dia anatin'ny fanatanjahantena samany natao vaovao rahateo ny taona ka araraotina ny fiaonana andinina izay mety atao. Fomba voateo izao dia mba manao izay irahany mpianatra sy ny faritra CDS mba ahafahana sady mandinika antoana vaovao no fampiarahana dia ao koa mba feonan'ireo izay efa ela tsy noana satria maro fahasamana fiaonana voalohany arahan'ny andiny fahafito tamin'ny fikambanam-ben'ny mainty milaly rahateo izao. Biasanay moa zany dia eo anivon'ny hoe projet zany izay ampanatanterahana azy anisan'izay moa zany dia ny voyage izay ho atao ny Chine. Maninona moa ny Chine no vidiana dia raha malala fa amin'ity feonjato fa raika amby roapolo zany dia ny Chine no anisan'ny puissance miakatra amin'izao fotoana izao. Rahana ny arahana no namaranana ny fotoana. Ny tenenivon'ny ivitoerana ambony ianarana momba ny diplomatie fa tamin'ny toerana tsika na tsikaritra angamba teto amin'ny televiziona malagasy indrindra nanaraka ny vaovao fa misy ny andiana vaovao izay iarahana amin'ny polisy pirenena manasongadina indrindra ny mahasaripady izany asa ny polisy pirenena izany indrindra eo amin'ny famongorana ny asa anjiola miatra manaina ireny ary mety amoizana hain'ny polisy mihitsy rehefa mifandona amin'ireny jiola ireny. Misy ny fankasitrahana ireny polisy ireny hoy ny ministry ny filaminana anatiny Rakoto Antarzaka Organes manao ny fahaledidiana kosa ery Rakoto Malala eo amin'ny sarin'ny polisy pirenena. Asa miantoka manaina ny any mpitandro ny filaminana no mivoatra ny fomba fiasan'ny jiola amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Manome fankasitrahana ho an'izay nahavita tsara ny asany ny lehibe mpitantana ao amin'ny ministera ny filaminana anatiny manasazy izay manao ny tsy mety ihany koa. Ny asa vita izay